ny fanefitry ny fitsangatsangana. Izany lohahevitra izany no andeha anasako anao aharitra hatramin'ny farany. Am-pifaliana indray no hitafako aminao, iarahako aminao amin'ity androany ity ka androrako ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompontsika, ilay nitantanantsika. Miarahaba antsika rehetra mbola velonaina tafahoana amin'ity androany ity. Tononona aminao sy ny ankonanao hatrany ny fiadanan'ny tompo. Andeha ry hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray io, misaotranao indray izay no izao fotoana izao iarahanay mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra tamin'ny lasa, ary misaotra ny amin'izao anio izao. Mahatsiaro ny tsy fahatanteranay anefa izahay koa mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana. Ka raha andinika ny teninao izahay, dia ampitoero aty anatinay ny fanahinao mason'Andriamanitra. Satria izany fanahy izany no ampitoetra ny teny rehetra eo am-ponay tsirairay avy. Tononona sy angatana mivavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko fahaenina ka andiny faha 20 io no andina atao tadiana ho ataontsika izany. Ahoana ary? Moa tsy fantatra rehefa ny tenanareo dia depolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Mifono hevi-dalina eo amin'ny tontolon'ny fiainana kristianina ary mpiara-midinika namana izany andiny soratra masina izany. Zava-dehibe ny fonosiny izany indrindra amin'ity tontolo-kevitra ho resahantsika ity androany. Manasa anao ary mba hiaraka amiko amin'ilay hoe ny fanefitry ny fitsangatsangana. Fantatsika tsara fa teo an-tendrombohitra Sinay Andriamanitra no nanoratra tamin'ny ratsan-tanany manao hoe aza mitsangatsanga. Ny zavatra misy anefa toa vao maika mibetsaka ny fitsangatsangana. Isaorantsika Andriamanitra amin'ity androany ity fa omeny antsika ny tari-dalana ny fanefitry ny fitsangatsangana. Nde ho resahantsika ary ny ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko faha-4. Tesalonianina voalohany toko faha-4 ka ny andininy faha-2 sy faha-3 dia dingantsika dia vakitsika indray ny andininy faha-7. Fantanareo ny didy nomena ianareo avy tamin'i Jesosy Tompo, fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fitsangatsangana. Andininy faha-7. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ao amin'ny fahalitoana, fa amin'ny fahamasinana. Mazava ny tenin'ny Paoly. Na dia ataontsika ho an'ny membre atao Tesalonika aza no nanoratan'i Paoly izany an-dalateny izany, dia azo ampiarina amin'ny kristianina rehetra natao Korinto, na tany Galatia, na tany Efesosy, na ho aso anao. Inona ny zavatra nisy? Inona ny zavatra mitranga? Inona ny tranga tamin'izany fotoana izany? Fantatsika tsara ny zavatra nisy tao amin'ny fiangonana tany Korinto, fa nisy fahatompitondran-tena teo anivon'ny fiangonana. Fa inona ny olana ka nahatonga an'izy ireo nahatratra izany teo zavatra izany, nefa Andriamanitra miantso antsika amin'ny fahamasinana. Dia izao ny zavatra nitranga eo amin'ny Korintianina voalohany toko faha-9 ka ny andininy faha-12 sy ny andininy faha-13. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa jiary-mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levon'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa tsy ho an'ny fitsangatsangana, fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena.
nisy teo am'ireo mpintany Korinto no nino fa noho ny fanafahany filazantsara azy ireo noho izy hoe afaka izay noho ny amin'ny filazantsara dia azon'izy ireo atao ny zavatra rehetra. Tsia diso ny fandraisan'izy ireo zany tsoakevitra zany. Ny heverin'izy ireo mantsy zao ny toakevitra manao hoe tahaka ny nanaovana ny kibo an'ny hanina dia natao an'ny firaisana ara-nofo koa ny tena. Zany de izy ary firaisana ara-nofo dia natao an'ny tena. Namaly an'izany Paoly fa tsoakivo diso ny fahafahana zay nananan'ny kristianina izany. Ny tsy fahitsiana amin'ny lafiny firaisana ara-nofo mantsy dia tsy mifanaraka velively amin'ny maha-kristianina. Ny tsy fahitsiana amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy mifanaraka velively amin'ny maha-kristianina antsika ry mpiara-midinika namana. Tadio fa nafahana tamin'ny fahotana isika fa tsy nafahana mba hanota kosa. Raha ny marina dia izao ho an'ny tompo isika ary ny tompo ho antsika. Any Kristy isika ary amin'ny maha isika antsika dia tsy maintsy miatraika amin'izay ataontsika izany. Tena petraka dia izao hoe misy fifandraisana amin'ny Kristy isika raha tena resy lahatra ianao fa any Kristy isika. Zao ary no fanefitra ny fitsangatsangana izay apetraky ny taritalana amintsika amin'ity androany ity. Ao amin'ny Korintiana voalohany, toko fahaenina ka ny 9:1. Fanefitra voalohany. Ary efa matoy izany ny sasany aminareo. Zany efa nisy tratra zany fahalemena zany ny sasany taminareo. Saingy efa voasasa ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahy n'Andriamanitsika. Mpiara-midinika namana, raha tsapanao manomboka androany. Aza mijery ny lasa. Aleo ny lasa omba ny lasa. Fa androany, raha tsapako fa efa voasasa, efa no amasinina, efa no amarina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra isika, dia tsy manana anjara toerana amintsika intsony ny faly tompitondraon-tena rehetra, ny fahotana ary ao anatin'izany ny fitsangatsangana. Ny fanefitra voalohany, ny fitsangatsangana zany dia ny fahatsapako efa voasasa, efa no amasinina, efa no amarinan'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia amin'ny 9:5. Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny 9:5. Dia hoy izy hoe tsy fantatrareo fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo. Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanotra azy ho momba ny tenan'ny vehivavy tsanga? Sanatria izany. Ny fanefitra faharoa dia ny fahatsapako fa momba ny tenan'i Kristy isika tsirairay avy. Midika izany fa tsy maintsy miray amin'ny Kristy isika. Koa ny fitsangatsangana dia fanitsaka tsanana zany firaisana amin'ny Kristy izany. Na iza mantsy manao firaisana ara-nofo ivelany fanambadiana dia tena iray amin'izany olona izany izy ary zava-doza izany. Fanitsaka tsana ny firaisana amin'ny Kristy ny fitsangatsangana. Fanefitra faharoa, aoka fantatrao fa momba ny tenan'i Kristy izao sy ianao. Fanefitra fahatelo dia izay voalaza ilay 9 tao tadidiana. Tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia ny tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Tempolo ny fanahy masina izao sy ianao. Io no moany fomba ahafahantsika manana fiainam-pahamazinana. Rehefa tena resy lahatra ianao fa ao aminao ny fanahy masina, tempolo ny fanahy masina isika, dia mandeha ho azy tokony hanana fiainana mifandray amin'ny Kristy isan'andro. Koa andeha ary raha tsapanao zany. Dia ny tenin'ny Paoly amaranantsika izao tinika izao. Romanina 12:20. Romanina 12:20 ka ny 9 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Dia izay lazain'ny Paoly manao hoe koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Andriamanitra ne
hitahira ny fanefotra izany ho ahy, hitahira ny fanefotra izany ho antsika tsirairay avy ho an'izao fiangonana izao. Hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fanomena ho anay teto androany ny fanefotra ny fahatompitondran-tena rehetra. Aoko tsy ampanay ary fa efa voasasa, efa no hamasinina, efa no hamarinina tamin'ny fanainao izahay. Aoko tsy ampanay androany fa momba ny tenanao izahay, ary aoko tena resy lahatra izahay fa tempony ny fanainao masina ny tsirairay avy. Ampio izahay hiazona izany fanefotra izany. Petrapetra-tananao ary ny fiainanay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.